folo aogositra 2024, folo aogositra 2024, 20 taona lasandroany raha folo aogositra, fotoana izay nandrom-pany fitondran-dratsiraka ny mpiara-dia tamin'ny Herivelona teny amin'ny lalana mihazo any Avoloha. Nivany olan'ireo fianakaviana manana havana voafonja tokony nivoaka hatramin'ny afakomany arivo. Niverina miasa nanomboka androany ny mpandrarano fonja ahafahana manampy ny sembana mona sy marenina manoloana ny tampoka mety azo azy ireo, ny fahaizan'ny olon-drehetra ireo rindra-pietsika entin'izy ireo mila vonjy na mitaraina. Avy aiza ny akanjo sy ny lamba fitafindreo malagasy monina eny amin'ny bidonville eto Antananarivo. Ny vidin-drano tena tediavin'izy ireo isan'andro ankoatra ny vary tokony ho arapaka. Ambavao tomboky lasy tomboky vavy ampanantsana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Manambahiny ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity, tsy izy izany fa Andriamatoa sy Lofy Rakotomalala, filohan'ny club TMF Rally iresaka amintsika momba ny hetsika izay karakarain'izy ireo any Mahajanga. Anomboantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany fanadihadiana manokana. Mahabevoka ve ny andro ririnina mbola hadievitra hafa izay. Fantatra kosa fa saika tsy ampy taona avokoa ny akamaroan'ireo bevoka ka miroso amin'ny fanambadiana raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny komina sy ireny mpikarakara mariazy ireny. Isan-taona manomboka amin'izao tapaky ny volana aogositra izao no tena betsaka ny manomana mariazy ho amin'ny volana desambra fanadihadiana. Ireo miroso amin'ny fanambadiana tapa-kevitra noho ny fitiavana avokoa ve izy ireny? Tsy voatery ny valiny, mety voatery ny zavatra hafa koa dia ny fitondrana vovoka alohan'ny mariazy. Tsy azo eritreretina izany tamin'ny andro taloha, nefa dia maro ankehitriny no mankalaza mariazy amin'ny fotoana hitondrana vovoka. Manam-porofo amin'izany ny fanamariny mpanjaitra akanjo mariazy iray natononay. Eo amin'ny roa eo zany tao anatin'ireo olona rehetra zay niraisiko zany, zay tsy bevoka zany tamin'ireo olona zay nanao akanjo mariazy. Nefa ny olona manao akanjo mariazy amiko zany eo amin'ny roa isam-bolana eo zany ny manao akanjo mariazy, satria isaky ny tapa-bolana tsy maintsy milivre akanjo mariazy ny tenako. Zany hoe raha ao anatin'ny olona 420 zany dia ny roa amin'izay ihany no tsy bevoka fa ny 220 amin'izay bevoka daholo ao anatin'ny taona iray izay. Amin'ny ankapobeny vovoka melon'ny mariazy raha toka tsy safidy manokana dia miteraka hita mavesatra ho an'ny ray aman-dreny izay voatery ankolaka tsy maintsy hikarakara an'izany fanambadiana izany. Izany dia noho ny fiarovana voninahitra eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Misy izany ireo olona atao hoe sendra tsy nampoizina, angamba ny azo ilazana andreo hoe bevoka dia tsy maintsy manatanteraka ny mariazy dia ny ray aman-dreny matetika no mbola miantoka andreny olona ireny izany. Toy manamarina izany ny taremarika 720 tovovavy 20 ka hatramin'ny 420 taona no efa ao anatin'ny fanambadiana melony fa 720 taona ny eto amintsika. Anisan'ny tahambony indrindra izany manerana izao tontolo izao, araka ny tatitra tao anatin'ny fanadihadiana momba ny fahasalamana EDS 2024. Ny lalàna mamaritra ny taonan'ny tovovavy sy ny lehilahy afaka miroso amin'ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana izay tokony 720 taona. Raha tsy izany, misy ny fahazahoan-dalana manokana avy amin'ny fitsarana. Maro vehivavy bevoka misoratra fa rehefa tena jereko to tanisa zany dia le mbola tsy ampy taona daholo izy ireo. Raha tamin'ny volana ambony iny zao nisy teo amin'ny 9 taona izay fa tsy voizako tsona izy fa miaraka amin'ny ordonnance mantsy izy ireny 9 taona tadidiko zany, satria raha vao le bevoka tsy ampy taona zany no soratra dia tsy maintsy misy ordonnance dia raha faharoa tsy maintsy tonga ny ray aman-dreniny manatrika eo ekeny marina fisoratany zanany vavy fanambadiana. Raha eo amin'ny tontolon'ny fiangonana kristianina izay misy ny maro anisa amin'ireo mpino eto Madagasikara, tsy hitovizana ny hevitra momba izany. Ao ireo manamasina mariazy na dia efa bevoka ho teraka aza, ny hafa tsy manaiky izany. Tsapa ihany koa aza fa efa lasa fironana ankehitriny ny hoe tsy makavady ny lehilahy raha tsy vehivavy azo ny antoka fa miteraka ka antony voky eo am-piaraka. Iverenantsika kely kosa ny mahakasika ny tantaran'i Madagasikara. 10 aogositra 2024, 10 aogositra 2022, 20 taona androany ny raharaha 10 aogositra, fotoana izay nandrom-pany fitondran-dratsiraka ny mpiara-dia tamin'ny Herivelona teny amin'ny lalana mihazo any Avoloha nandritry ny diabeny fahafahana. Raha tsy ahivina dia tamin'ny alalan'ny helikoptera sy vanjamilevina nandravan'ny mpiambina ny amiraly ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny Herivelona tamin'izany fotoana izany. Androany niverina teny amin'ny toerana nisehon'ny Trangahiny ny mpanao gazety niaraka tamin'ny vavolombelona amin'ny tantaran'ny zava-misy araka ny fahatsiarovany azy.
olona 20 nahitana fatim-behivavy maro no hita tany amin'ny morgue taorian'ny hetsika. Araka ny fitantaran'ny olona nanatry maso, mbola nisy ihany koa ny razana izay nobatainana ka ny andapaka tsy hita hatramin'izao. Anjatony kosa ireo naratra tamin'izany. Araka ny fitantaran'ireo nanatrika izany hetsika izany, antapitrisandreo olona nanaradiany Hervelona. Ny tanjozotra niala avy eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey, tokony ho tamin'ny 7 ora maraina, nandalo Ananosy, Andrefanambojanaary, Tanjombato. Teo no nanomboka ny fifampiresahana voalohany tamin'ny mpitandro ny filaminana. Ela moa no fifampiresahana teo dia nyteny le miaramila hoe efa nilaza zareo izy vitifitra ka asakasaka reo raha mbola androsiany nareo na tsy dia nanapa-kevitra ihany moa mpitondra fa hoe tsy maninona fa dia anana dia hoe rehefa izany arano izy andraikitrareo zany zava-dranika miala izahay. Tsy nemitra araka izany ireo mpitolona, roso ny dihy. Tafiditra ny tanàna nandorany fotsy ireo vahoaka maro, nanomboka teo ny tiftifitra. Dia efa mipopoka amin'izay ny grenade avy any ambony helikoptera sy ny tiftifitra eno mivoaka avy any Avoloany. Dia nanomboka teo amin'izay moa tena sahotakotaka be satria tampotampoka teo jerena izay fa misy ambulance sy anona reny mitondra ale ambulance rehefa misy na dia efa maro azy ireo naratra nanomboka teo mbola nizotra ihany ny dian'ireo mpanao fitakiana. Alohan'ny nidirana ny tanànan'ny Avolo no reny fipoahana Vanjamilevona. Tamin'itony tambary rehetrarehetra tony miaramila sy olona mitondra pilitra ary efa nisy minina efa nilevona le izy efa mipoaka vao nataitra ny olona hoe fa inona zany mipoaka anany zany misy grenade nga ay izy minina ny tao anatin'ireo tambary reo. Efa nisy tafahoana taminay dia hoe niavanay tsy hita izay nananazy fa ohatran'ny nisy mibata le izy dia tsy fantatra tsony hoe nandeha nakaiza na nakaiza dia teo no natonga le fitenenana hoe misy faty tsy hita. Rehefa tena hitan'ny mpitolona fanangotraka ny raharaha dia niemitra ihany izy ireo manoloana ny tifitra variraraka nasetry ny fitakiny. Tamin'io fotoana io teto no nijanona farany vahoaka nandeha niakatra anana teo satria mbola nisy fifampirarahana natao tamin'ny miaramila. Nefa moa zareo milaza hoe vitanareo ara zao zava-miseho izy ka dia adidinareo zany fa dia tsy andraikitra intsony no anana amin'izany. Teto moa dia nijanona teto izay tamin'izay fotoana izay zay ny zavatra hitanay farany dia lasa koa izay mba nitsoaka satria be dia be loatra le faty olona efa tsipotsiponina sy ny naratra sy ny karazany raha fotsiny nameno an'ity lalanyity tamin'izao fotoana zany. Araka ny fitantaran'ireo nanatrika teny Antoerana, teny Ankadimbahoaka vao niverina ireo miaramila nandritra izay tetỳ atapy-tanàna nandorany fotsy ny rindrina amatrano ireo mponina. Izany fotoana izany zay zany tsy afaka mivoaka ny trano fa raha vao mivoaka dia misy an'ile miaramila ireny le manondro basy dia tsy sahy mivoaka. Dia niorakoraka aloha dia betsaka satria le natrany amin'ny WC-nay ara dia feno olona tamin'izany fotoana izany. Tabataba ny basy. Basy aloha dia eno misy mipoaka fa ny tena moa tsy sahy mivoaka ny trano fa dia le matahotra dia tsy sahy mivoaka. Toy izany koa ny tetỳ afovoan-tanàna, nangina ny lalana ary tsy sahy nivoaka ny trano intsony ny olona. Tahaka ireo raharaha politika namoizana ny olona maro teto amin'ny firenena, isan'ireo nahazona amnistia ny raharaha tamin'ny taona 2020 ary tsy nahasakana ny fiverenan'ny krizy tamin'ny taona 2020. 10 Aogositra 710, 10 Aogositra 2020, 2019 taona lasa izay nahitana ny Madagasikara nandritra ny fitetezan-tany tamin'ny taona 1940 nahitany Diego Diaz any Madagasikara. Tao Antsiranana no niondrana ity tantsambo Portugais ity niaraka tamin'ny namany antsoina hoe Fernand Soares, nalaina tamin'ny anaran'izy roa lahy ny anaran'ny Antsiranana fahiny hoe Diego Soares. Ny diarin'ny Diego Diaz nahitana fa tamin'ny 10 Aogositra 510 nahitany any Madagasikara izay nantsoina hoe Nous Saint-Laurent tany am-piandohana. Raha ny anarana hoe Madagasikara kosa dia tsy fantatra mazava izay niaviany. Ny zavatra azo antoka kosa dia fatry ny ela ity nosy ity no nahasarika vahiny. Porofon'izany ity daty mitsingerina androany ity. Lafim-baovao hafa kosa indray nanapa-kevitra ny anony andraikitra sahaniny eny anivon'ny fonjy ireo sendikany fonja araka ny fanambarana ataon'izy ireo itolakandro io. Mitokosa ny fitakiana amin'ny fanjakana na dia mandray ny asany azy izy ireo ary milaza fa mety hitomby izay fitakiana izay raha tsy voavahy atao anatin'ny fotoana fohy. Milaza kosa ireo mpikambana amin'ny sendikany mpandrarany fonja fa tsy noho ny fanambarana ataon'ny tompon'andraikitra ambony avy ao anivon'ny mpitandro ny filaminana omaly no anton'izao fanapa-kevitra izao. Fanampanazavana. Mihato mandritra ny fotoana tsy voafetra aloha ny fitakiana amin'ny alalan'ny fampitsaharana ny asa.
miverina manao ny asany andavanandro ny mpandraharahany fonja rehetra manerana ny nosy. Mitohy kosa ny fitakiana ataon'ny syndika amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ataon'ny Bureau Nasionaly ny fanatanterahany fitondram-panjakana ny tapaka sy ny fampanantenana nandritra ireo fiaonana sy fampidiniana tamin'izy ireo. Raha sanatria ka misy ny tsy fanatanterahany fitondram-panjakana ny teniny meny dia iverina indray ny fitakiana izay mety ho mafimafy noho ny teo aloha. Tsy misy ifandraisany velively amin'izay mety fanambarana nataon'ny tompona andraikitra anankiray eo anivon'ny mpitandro filaminana ny fanapahan-kevitra izay noraisinay syndicat mpandraharahany fonjandreo. Ny antony dia zao tsy noho ireo teny izay niarahan'andre taminay no manjery reny akory no anton'izao fanapahan-kevitra androany zao fa noho ny fifampidiniana izay efa nisy teo amin'ny gouvernemanta izay notarina Andriamatoa Premier Ministre sy no amafisy ny fiaonana tamin'Andriamatoa Ministra androany maraina. Niverina ny sokatra ny masoivo Amerikanina teto amintsika nanomboka ho maly ariva ny 17 amin'ireo ivitoerana diplomatika nidina ny 9 Aogositra lasa teo no nosokafany departemanta Amerikanina misahana ny fiarovana ho maly. Isan'izany ny Jordanie, Qatar, Koweït, Burundi, Djibouti, Soudan, Rwanda ary Maurice. Toy izany ihany koa ny any Arabia Saoudite sy Émirats Arabes Unis. Raha tsy ahiviny dia ho fisoroana asa fampiororona no antony nanambarany Amerikanina fanakatonana vonjimaika ho an'ireo masoivo ireo. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray fantatra ho maly ireo mpikambana rehetra amin'ny CES na ny avy amin'ny anonsy ny tondrozotra na ny avy amin'ny mpampianatra lalàna manampy ny avy eo amin'ny SMM sy ny administrateur civil. Manana 12 andro izy ireo manomboka androany amoahana ny lisitra vaovao misy ny anaran'ireo kandida ho filoham-pirenena ara-dalàna araka ny nambaran'ny senita ho maly ho isan'ny andraikitra voalohany andrasana amin'izy ireo izany fanadiadiny. Amin'ny alatsinainy izao no hanao fianianana ny mpikambana amin'ny CES rehetra izay fantatra manontolo ankehitriny. Ny sivy tamin'ireo vondrona politika nanao soniny tondrozotra no nanolotra ka mpitsara ny valo ary mpisolo vavany iray ireto avy izy ireo. Avy amin'ny nanao soniny tondrozotra Pelarimanana Augustine Élysée, magistrate avy amin'ny HPM. Ranampy Marie Gisèle, magistrate avy amin'ny UDRC. Befuroak William, magistrat avy amin'ny MDM. Rajelson Arsène, magistrat désigné avy amin'ny Ravalomanana. Ramangason Jean-Marie, magistrat avy amin'ny Arima. Rassiviarson Félicien, magistrat avy amin'ny TGV. Rasafindrape Tsoussoa Jean-Clément, magistrat avy amin'ny Lesas. Randriansou Mongoé Thune Serge Laki, magistrat avy amin'ny Monument. Maître Anjarson Ken, avocat avy amin'ny Escopole. Ireo avy amin'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara. Madame Raël Manantsoro Lucette, Monsieur André Mapiandra Mamjon, Monsieur Rabarsou Andriniaina, Monsieur Rasolonandrasana Georges Merlin, Monsieur Imbikerlaz, Monsieur Rakouzaf François. Nisy olon-tena iray avy amin'ny HCC, Rakotondrabao Andriatsiafa Dieudonné. Nisy olon-tena avy amin'ny mpampianatra lalàna eto Madagasikara, Monsieur Raharnivonirina Alison. Ary ny solon-tena ny mpitantandraram-panjakana, Monsieur Mahazaka Clermont Gervais. Aoriany reto mpikambana vaovao avy amin'ny CES ireto dia tsy manana afa-tsy 7 andro izy ireo andrafetana ny lisitry ny kandida filoham-pirenena. Misy ny anaran'ireo kandida ara-dalàna sy mahafeno fepetra. Azo tanterahana eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 12 Oktobra 2024 ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny senita ho maly. Eo anelanelan'ny 12 Desambra sy ny 12 Novambra kosa ny fihodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Ireo ny daty fepetra nomeny voamera manokana misahana ny fifidianana raha toka tafavoaka mialohan'ny 20 Aogositra ny lisitry ny kandida azo fidiana ho filoham-pirenena avoaka ny CES vaovao. Ny lisitra izay tsy maintsy eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka teknika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Noroso tamin'ny fanoloan'ireo lehibe ny faritra ihany koa ny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ho maly. Saika administrateur civil avokoa no nasolo ireo lehibe ny faritra 7 voakasika izany famidinana. Nolanin'ny filan-kevitry ny ministra ho maly ny didim-panjakana manindry ny lehibe ny faritra vaovao sy manala ireo taloha hafa amin'ny faritra 7 eto amin'ny nosy. Voatendry lehibe ny faritra Boeny, Yahmad Jafar Saïd, administrateur civil, Sylvestre José Mathias Ramarmiis, mpitsara ho an'ny analan-jorofo, Romain Gilbert, administrateur civil ho an'ny Menabe, Samuel Bertin Andriamasimanana, administrateur civil ho an'ny Vakinakaratra,
Jean-Roger Randrianzafnindrina ho an'ny Facebook, Francis Odilon Rasoaneve, administrateur civil ho an'ny faritra Itasy, ary Joseph Rasafimaro, administrateur civil ho any Amoromania. Miandry ny sonia avy amin'ny Prime Ministre vao manakely ity didim-panjakana ity. Didim-panjakana izay tsy nahita rariny teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement no isolante teo anivon'ny filakevitry ny ministra izao. Ny fanontaniany ny mpanara-baovao moa dia ny hoe mifanaraka amin'ny fepetra mba hametrahana fahatoniana eto amin'ny firenena ve ny fanapahan-kevitra tahaka ireny amin'izao fotoana izao. Ao ihany koa ireo mahita fa manamafy ny toeran'ny filohan'ny tetezamita noho izy tsy maintsy hisintona ny filatsahako-fidiny ka hikarakara ny fifidianana. Vaovao-mparitra kosa nanohizantsika ny fampahalalam-baovao, mbola malaza ny Antsiranana ny Foroche sy ny Togo ankehitriny. Fantatra fa ray ihany tamin'ireo 470 voasambotra ny mpitandro ny filaminana no nahazo fahafahana vonjimaika. Ny 5 tamin'ireo 430 notsaraina kosa no nidoboka ponjy ny ambiny naferina noazona teny amin'ny tobiny Zandarmarie-Pirenena noho ny grevy ny mpandrarany fonja hatramin'ny androany atoandro. Itony amin'ny alatsinainy avy ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray, 7 amin'ny malagasy 10 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no miaina amin'ny vola manodidina ny $2 isan'andro, izany hoe manodidina ny 4,000 ariary raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena ny volana Jolay lasa teo. Miaina izany eny amin'ny bidonville amin'izao fotoana izao, tonga nijery ny lamba fitafy sy ny rano ampiasain'ny mponina teny ny mpanao gazety Nalo Sosombiny io maraina io. Lamba fitafy tsy mihoatra ny 2,000 matetika ny vola fon'ny mponina amin'izany izay miaina eny amin'ny bidonville tahaka ny ety La Réunion kely. Tsy indraindray ihany izy ireo vao mividy izany rehefa misy ny enti-manana. Saika eny amin'ny mpanakalo no anjifan'ireo lamba fitafy, 200 ny farany ambany ary latsaky ny 2,000 ny farany ambony. Eo ihany koa ny fanomezana avy amin'ireo malala-tanana. Le akanjo zany ndraindray zany mba misy zany ety zany mba olona mianta zany azaro any ambony any na ohatr'izay dia mame ohatra zany hoe mame kely akanjo ohatra hoe akanjo kely re zany mba ameny aty ndraindray zany mba mividy an'itony zany tony zany mba akanjo ohatra hoe tena mba farovofidiny zany tony fa misy izy mba mame zany hoe ohatra hoe takan'itony toy zany mba ameny kely zany reny. Raha ohatra zao ny anatapatakany reto zao fa ty blô zao ty zao 6,000 dia ty lobaka ty zao 3,000 dia pataloha zao ty zao 500. Misy olona mitondra ty mandehandeha le mpanakalo ndraindray izy mandeha aty ndraindray fa mba misy varotra ty ndraindray mba misy mandala ty dia le mpanakalo reny vidanana le. Eto amin'ny La Réunion kely manokana tsy maintsy atao izay apatezany lambakoditra ary tsy maintsy tsitsina hatramin'ny rano fisotro. Misy ny popin-drano ahafahan'izy ireo mahazo zany saingy mola andoavam-bola ihany koa isaky ny bidon sy ny so. 30 ariary ny bidon ray, 20 ariary kosa ny so ray. Mbola betsaka ihany koa ny lalan'izany rano rehetra zany, ao ny sakafo sy ny rano fisotro isan'andro, ao ny sasalamba, fa eo koa ny asa aman'andraikitra ilaina rano. Vola daholo mivoaka amin'izany. Mianasana AZT na hatramin'ny maraina zao mbola 2 bidon aloha no nanasako an'ireto AZT reto. Mampy eo amin'ny 10 isy avy eny amin'ny popy. Vidina 30 ny ray bidon. Avy any anaty baka reo no sasana madio ohatr'izao dia efa misy maka. Faharoa ny bidon io rano nampiasaiko, ny rano fisotro eny amin'ny popy ihany. Eny popy ihany izay maka mandoa 30 ihany. Malany 4 bidon eo zao nareo anaovana ny sakafo sy ny rano fisotro ao an-trano? Ray bidon ihany satria izay olona 3 mianaka. Sady manana sio zany manana bidon dia sady feno sio ny feno bidon. Izay sio roa ny bidon ray 30 dia ny sio 20 50 zany ny fitambarana. Raha tambatra ohatrany hoe 50 isan'andro zany ankoatritsika amin'ny 50 mandritra ny ray volana mety efa any amin'ny 5,000 any. Eny ranon'ny popy ihany ny anasany lamba satria izay tsy afaka mandeha any amoron-drano satria ny fitadiavana tsy azo avela dia tsy maintsy mandoa vola eny amin'ny popy izay malany ranona 500. Mbola miezaka ny mianarak'izay tratra ireo mponina eny amin'ny bidonville indrindra fa amin'izao krizy izao. Tafakatra 2,7 isanjato ny tahan'ny fahantrany Madagasikara raha ny tatitra voaray farany avy eny amin'ny banky iraisam-pirenena ary manodidina ny 2,7 isanjato ireo malagasy mipetraka amin'ny bidonville toy ny La Réunion kely raha ny salanisa tamin'ny taona 14. Eto amintsika mahazo vahana amin'ny fahantrana saingy mbola misy ny entana azon'ny 200 sy ariary-zato aty La Réunion kely ary manampy fianakaviana maro zany. Tombony mahavonjy maika azy ireo saingy enatra ho an'ny firenena manoloana ireo arena kibon'ny tany ananantsika.
mahazo vany ireo tenim-pirenena hafa eto amintsika raha ny teny tandrefana ny tena nahaliana ny maro teo aloha efa mirona amin'ny tatsinanana kosa amin'izao ireo tanora ankehitriny fanadiadina. Tamin'ny fotoanany fanjanahantany sy ny nidiran'ny filazantsara no nidiran'ny teny frantsay sy ny teny anglisy teto amintsika fifanankalozana sy noho ny frantsay nanjanaka ny Madagasikara no anton'izany. Mbola hita taratra ny fampiasan'ireo teny tandrefana ireo amin'ireo takelaka sy afisy maro, ireo birao-mpanjakana no any manisy dika roa na telo misy ny tenin-drazantsika. Ankehitriny no ny fidiran'ireo aziatika betsaka eto Madagasikara dia efa miroborobo ihany koa ny fampiasana sy ny fianarana ny teniny. Ny japonais mandroso dia tsara miaraka amin'ny firenena mandroso. Ny teny japonais zany ahafantarana ny fahaiza-manao sy ny culturany atokavana an'izay fandrosoana zay. Dia faharoa koa fampahafantarana ny Madagasikara zany any Japon. Zany hoe tsara zany ampahafantarina any japonais Madagasikara mba ahatonga ny japonais ho tonga eto Madagasikara hitondra izay fampandrosoana zay. Ao anatin'izany koa ny tourisme. Teny japonais dia fitaovana iray lehibe hampandrosoana ny fizahantany eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny fitiavana ny tenim-pirenena iray no tena manosika ny tanora hianatra izany. Ankoatr'izay noho ny asa tiana atao any aoriana. Na ihany koa ny fahatsapana fa tsy azo itovirana intsony ny fifehezana ny tenim-pirenena hafa amin'izao fanatontoloana izao indrindra raha hivahiny any ivelany. Tena tanjona ny hoe mba hianatra any Japon nefa ny arakaraky ny toe-javatra sy ny zava-misy any fa tsy maintsy miainga amin'ny hoe mianatra aloha dia afaka manao interprète dia raha ohatra ka dia makany. Za tia mianatra teny vahiny dia sady ilaiko amin'ny fianarako koa ilay izy ny tena maro dia amizako an'izay filière ianarako izay ity langue japonais. Ho an'ny teny japonais manokana mbola vitsy dia vitsy, folo rabe indrindra ireo mpandika mahafehy azy eto Madagasikara. Ry zareo japonais rahateo tsy mahafehy ny teny malagasy. Antony anapahariana ity rakibolana japonais malagasy ity. Nihongo Madagascar-ngo jiten na dictionnaire japonais malagasy. Tsy natao any mpianatra gasy izy ity fa natao any japonais zany mianatra teny malagasy. Tsy ny malagasy ihany no natao hianatra ny tenim-pirenena hafa. Tokony ho sarotiny amin'ny fampiasana ny teny malagasy isika toy ny any ivelan'ny sarotiny amin'ireo mpivahiny any aminy. Ireo vahiny monina eto amintsika dia tokony hahafehy ny teny malagasy ihany koa. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray araka ny nambaranao tany amin'ny fiandohan'ny fampalalambavao dia manambahiny tsika androany tsy izany fa Andriamatoa sy Lofy Rakotomalala filohan'ny club TMF Rally. Mirabanao tompoko. Mirabanao dia maraba amin'ny mpijery rehetra. Araka nambarantsika dia hitondra ny mahakasika izay karakarainy ny hetsika izay ho karakarainy ity filohan'ny club TMF Rally ity. Afaka zavazavainao ve mahakasika ny hetsika io? Tonga indray zany ny fotoana anatanterahany club TMF Rally ny Rally du Boeny. Ny Rally du Boeny dia andihan'ny fasivy ny amin'ity taona ity ary andihan'ny fahatelo amin'ny fiadinana tompon'angabo Madagasikara. Dia ao anatin'izay fiadinana tompon'angabo Madagasikara izay misy ny championnat élite sy ny championnat B. Ny championnat B moa zany dia ny ho an'ireo tomobile sy efa nahazoazo taona zany hoe mihoatra ny 20 taona any ho any zany. Dia anomboka oviana moa zany izy ity? Ny Rally du Boeny dia mandritry ny 4 andro. Manomboka ny alarobia faha-efatra ambin'ny folo fa dia ny alakamisy faha-10 ambin'ny folo, faha-enina ambin'ny folo, faha-fito ambin'ny folo. Dia ny reconnaissance manomboka ny alatsinainy faha-roa ambin'ny folo sy talata faha-telo ambin'ny folo. Manarak'izay ny inscription koa moa zany efa tapitra. Dia misy eo amin'ny 7 ambin'ny folo io zany ny mpandray anjara amin'ity indray mandeha ity. Raha ihany koa fa hisy mpamily frantsay manokana ho avy amin'io Rally Boeny io handray anjara amin'izy io. Afaka lazalazainao ve mahakasika ireo mpandray anjara? Araka ny teneniko teo dia 7 amby 20 ny mpandray anjara. Ao anatin'izay misy teratany vahiny tokoa. Raha tsy diso efa tonga eto toerana izy handray anjara amin'io Rally du Boeny io. Ny fiara hoentiny dia ny Clio
RS zany hoe tomobile zay fotoana sitraka isaky ny manoraly zay no entiny dia dikan'izay izy sitraka zany niaraka sitraka no mpanily fanampiny kopilotany zany io vahiny io dia any aminy any zany any Frantsa dia manao terre ohatran'ny eto amintsika ary efa nahazo tompon-dakan'ny Frantsa izy tamin'izany terre zany. Inona kosa ary no mety hampiavaka an'ity andiany fahasivy ity? Ny mampiavaka azy aloha dia rano mahazatra dia mandritry ny 3 andro foana ny fifaninanana amin'ity indray mandeha ity dia mandritry ny 4 andro dia anisan'ny mampiavaka azy koa moa zany dia ny TMF Rally dia ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra foana ary any Majanga no anaovana azy dia ny farany moa zany le fandraisan'le vahiny anjara io ny fanampanazavana mety hoe azo ampiana koa ngambany dia ny hoe ny halavan'ny spécial zany dia misy eo amin'ny 270 kilometatra eo zay ny faninanana fa ny totaly be any lalana rehetra zany misy 500 kilometatra dia ao anatin'izay misy spécial 12 section étape anakefatra dia section anaky 5 dia araka ny mahazatra moa eny amin'ny bory any zany ny PC dia ao amin'ny chambre de commerce ny PC. Fanontaniana farany angamba ahoana kosa mahakasika ny fitandronan'ny filaminana amin'ny fotoana io? Iny dia amafisina foana iny ny sécurité nangatahana mpikarakara ngambany dia ny mba anajanony tsirairay n'izay fepetra apetraky ny mpikarakara sy ny indrindraindrindra ny mpitandro filaminana dia eto koa ngambany izay dia manararaotra ny misaotra ny mponiny Mahajanga sy ny rafitra tanatoram-pahefana rehetra tamin'ny Mahajanga nafahanay manatanteraka ny Rally Diboeny dia isaoranay ihany koa ny sponsor rehetra izay nanampy anay indrindra koa ny partenaire rehetrarehetra isan'izany nareo izay ngambany tena azo tenenina ao anatin'ilay izy. Ie dia isaoranao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao mirary soa amin'ny fanatanterahana ny hetsika izay ho tanterahanareo any Mahajanga. Tsara tompoko. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray voajanahary amin'ny marenina ny mianatra ny tenin'ny tanana na ny langage des signes saingy mila fanamafisana izany, mila fianarana eo amin'ny 2 volana kosa zany ho an'ny olon-tsotra mitovy amin'ny rehetra ny mona sy marenina. Ilaina araka izany ny mahafantatra karazana tenin'ny tanana fampiasa amin'ny andavanandro fanatediany Inaly Sosombiny ainy. Tahaka ny teny rehetra misy ny abidi amin'ny tenin'ny tanana fampiasa ny mona marenina. Tsy ampiasaina isaky ny miteny anefa izany fa saika mandika ny zava-mitranga ny fietsika ifaneraserana amin'ny tenin'ny tanana. Rehefa misy ny teny sarotra kosa vao mampiasa abidi ny mona marenina. Mampiasa ny alphabet zany ny marenina raha ohatra ka tsy manana voambolana manokana ilay teny. Sarotra satria hoe mampiasa le hand alphabétique zany izy hanazava azy bebe kokoa. Fa amin'ny kabiny zany dia ny teny iray dia manana voambolana teny tanana iray. Amin'izay mantsy moramora kokoa ny tsy ela zany ny communication fa avy hatrany dia voalaza anaty fotoana fohy ny zavatra tiany ambara. Fa ny skoto zany anisany apahany ao anatin'ny fanampiasan'ny skoto ny ataontsika ny morse fa ny marenina kosa zany dia tena teny tsiraray avy dia manana ny dikany avy izy rehetra. Tahaka izao ny tenin'ny tanana fampiasa matetika amin'ny andavanandro. Anao ny fiarabana indray zany tsika izao manao ny manahoana. Dia manao ny miarahaba tompoko ary manao ny veloma. Dia makany tsena zany izy ny zavatra ny tsena. Indray zany tsika mpivarotra ohatra kosa marary dia izao indray ny fetsika atao ary marary makany amin'ny dokotera. Marary amboa, marary nify, marary kibo, main-trano dia tsara miantso ny pompier
izy zany rano tsifotra rano zany problème ilaina ny mahafantatra ireny rehetra ireny raha sendra tojo-tranga manoloana ny Mona Marenina. Marina fa olona mitovy amin'ny rehetra ireo Mona Marenina saingy tsy maheno fotsiny ihany. Tranga mampalahelo no etsika mamarina ny fampahalalam-baovao. Fantany vao tonga tany amin'ny hôpitaly maty ny mpamily ity fiara 309 rehefa avy nifandona tamin'ny camion iray. Tetsy Ambohitsony nisehony loza omaly hariva tokony ho tamin'ny 10 ora teo. Araka ny fanazavan'ireo nanatry maso ilay mpamily ihany no tao anatin'ilay fiara ary nahinona fofotoaka izy taorian'ny nistonana azy tao anatin'ilay fiara izay efa tena potika tanteraka. Ireto nitondra ny fiara nifandona tamin'ny 309 ity ihany no nitondra ilay mpamily izay efa tena voadona mafy tamin'ny lohany ka tsy nahatana ny ainy. Dia iny ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao iny. Isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana indray ho amin'ny alatsinainy. Veloma tompoko.